misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto milesona ho an'ny tanorana zokiny isika amin'ity alahady ity. Elohandirantsika ny amin'ny fotoatan'izany nefa dia hivavaka ry Tompoandriamanitra eo mbola velosorana anao izay fa mbola afaka mandray anao, afaka miantso ny anaranao. Ianao ihany koa ilay mbola manomvo heranay tsirairay avy, ianao ilay misitona anay ao anatin'ny lavaka ary koa mitandro anay tsy ho voaviravirany ratsy. Voninkiana anao zay ankehitriny Tompo dia mangataka aminao anovo hery anay ary koa metraka zavatsoa anatin'ny tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe anjara asa roa. Anjara asa roa. Azo sokajiana ho 3 karazana ireo lalàna amin'ny Levitikosy. Voalohany nisy ny atao hoe lalàna seremoniely. Hita atao amin'ny fanaovana sorona biby zany izay naneho ny fiavian'i Jesosy. Tafiditra ao anatin'ireo lalàn'ireo koa ny andro firavoravoana izay ny farana teo amin'ny hazo fijaliana. Faharoa ny lalam-panjakana na fitsarana. Ireo dia miorina amin'ny didy folo ary nampiasain'ireo izay mpitsara ny Israely hanamelohana na hanafahana olona eo anaty amin'ny fitsarana. Tsy tahaka ny lalàna moraly izay Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy ireo lalam-panjakana ireo kosa dia Mosesy no nanoratra azy sy nametraka an'izany teo anilan'ny lalàna moraly. Namora ny fampiarana ny didy folo ireo manko ka azon'ny Israely nampiasaina teo amin'ny rafi-pitsarana. Ny fahatelo sady ny manan-danja indrindra dia ny lalàna moraly. Fantatsika amin'ny hoe didy folo izay mampahafantatra ny fotoana, fantatra ihany koa ny fahotana sy maneho ny atao hoe tian'Andriamanitra ny hafa sy ny tian'ny hafa. Latsatan'Andriamanitra no nanoratra an'izany teo amin'ny vato fisaka, koa mandrakizay sy tsy azo ovana zany. Ifantoka amin'io lalàna io ny lesontsika amin'ity herinandro ity. Saiko ianao ohatra hijery ny Exodosy toko fa 20, Mpitoroteny toko fa 12 ihany koa. Tsy hadidin'ny Israely fotsiny mankatao ny lalàna moralin'Andriamanitra fa hadidin'ny taranak'olombelona manontolo koa. Manana anjara asa roa lehibe ny lalàna moraly. Voalohany manondro ny fahotantsika izany ka mahatonga antsika hahatsapa ny filahintsika mibebaka sy ny filahintsika mpamonjy. Mazava fa manana anjara asa lehibe mifandray amin'ny filazantsara io lalàna io. Manampy antsika ahita ny tenantsika tahaka izay ahitan'i Jesosy antsika ihany koa zany. Faharoa dia maneho amin'ny olona ny fomba tokony hifandraisana amin'Andriamanitra sy samy izany. Raha ny marina dia miezaka manazava ny lalàna moraly ny Levitikosy mba hanamora ny fampiarana azy andavanandro. Marina fa misy lalàna sasany ohatra hoe ny lalàna-panjakana ohatra izay tsy dia miatra loatra amintsika intsony ankehitriny satria natao an'ny Israely manokana izy ireny. Kanefa na ireny aza dia mirakitra foto-kevitra avy amin'ny didy folo izay azontsika andraisana lesona. Tsy manala tsiny ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra ny finoanan'i Jesosy sy ny fahamarinana.
tsy manana antom-pisihana ny lehibe tokoa sy ratsy ny didifolo. Raha tsy nisy ny lalàna dia tsy nisy ota, ary rehefa tsy misy ny ota dia tsy misy ilana mpamonjy ihany koa. Ivereno ny andalan-teny nosoratana ary dinio zany fa rito ary io teny sy andian-teny sy fehezanteny ary hevitra miverimberina. Aoka ho tsaroana manjakariva fa misy antony manokana matoa ny didifolo dia natao tao amin'ny vato fisaka fa tsy natao tamin'ny fehezam-boky na hoditra na zavatra mety ho simba na mety ho lo, fa ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy koa nanoratra azy dia misy antony manokana. Misy antony manokana ny amin'ny faharetany ary Andriamanitra izay mitory manome ny lalana sy famaritana antsika dia oka iniotsika tokoa fa Andriamanitra tahaka ny fanjakan'ny olona izay tia tany izay misy ny lalàny dia manana lalàny koa ny fanjakana izay any an-danitra. Dia mba amintsika anie izany teny izany mba ahafahantsika mahafantatra fa ireo karaza lalàna izay lalàna seremonialy izay tsy manan-kery intsony, eo koa ireo lalàna izay mipetraka mandrakariva sy natao tokony ankatoavana. Avakisika misaotra anao zay ray ahoany amin'izany lesona nomenao anay izany. Mangataka aminao zahay mba ho mpakatoa tokoa izay ny lalànao, tsy handahany izany ary tsy handray zanao maivana, fa raha ny lalàna izao tany izao ekenay sy ankatoavinay, maika avy ny lalànao ianao izay iankinan'ny fonay sy ny fisainanay. Ka dia omeo ny fahendrena feno avy aminao zahay, anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.